ho aminareo rehetra ny ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy jesosy kristy tompo amen. Mirahabantsika rehetra ry havana noho ny fahatrarantsika ity andro lehibe ity dia ny fototra iorenany famonjenantsika, satria raha tsy natsangana tamin'ny maty kristy foana ny toriteninay ary foana koa ny finoanareo hoy ny apôstôly. Amin'ity anio ty zay tenenany fanahy masina amintsika ka hitarian'ny fiangonana ho vavolombelon'ny fitsanganan'ny tompo, isika pino dia iaonantsika amin'ny tompo ny liturjia efjekema endriny voalohany, liturjia efjekema endriny voalohany. Dia ary sika rehetra iara-iombona sika rehetra ka hideran'Andriamanitra amin'ny fiaraha mamaky ny apokalipsy 10:10, ny 9 tapany B ka hatramin'ny 9 apokalipsy 10:10, ny 9 tapany B ka hatramin'ny 9 ary eo aorian'izany dia ny hira 470, ny 1 sy ny 2 anao ny deira ry zanaky ny ray no ataontsika aorianany teny fiantsona sy fideranan'Andriamanitra. Iombona feo ary sika hideran'Andriamanitra ray hoe: lehibe sy mahatalanjona ny asanao, Tompo Andriamanitra tsy toa. Mahitsy sy marina ny lalanao ry mpanjaka mandrakizay. Iza no tsy atahotra ary iza no tsy ankalaza ny anaranao Tompo, fa ianao ihany ny masina, ary ny firenena rehetra ho avy ankohaka eo anatrehanao, fa efa nahariary ny fitsarana marina nataonao. Amen.
mivavaka isika. Andriamanitra tompo sy mpahary anay io, mideranao zahay no ny soa rehetra nomenao anay, dia izay fantatra azy sy izay tsy tsaroanay velively koa, nefa ivelomanay isan'andro. Tamin'ny voalohany dia niteninao naharianao ny tany sy ny lanitra. Niteninao dia pahary hatramin'ny voalohany, koa anio amin'izao andro voalohany amin'ny herinandro zao, dia tafavory eto anatrehanao zahay mba hamoronanao anay indray hitovy endrika amin'ny zanakao. Tompo, efa nampanantenanay ianao, fa tsy verina foana any aminao ny teninao, raha tsy efa nahavita ny nanarahanao azy. Koa ankehitriny Tompo, tanteraho ny asa nanarahanao azy, mba hahatonga anay handray ny fahafianoan'i Kristy, ary hahatateraka ny fifalianay noho ny nitsanganany tamin'ny maty. Hoderainay sy ankalazainay mandrakizay iny ny asanao sy ny voninahitrao, Ray sy Zanaka ary ny fanahy masina, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ankehitriny ry fiangonana malala dia tonga eto anatrehan'Andriamanitra isika, ary dia andrey ny sitrapony tokoa, satria izany no antony hiantsonantsika rehetra eo naminy ankehitriny. Inoy ary izao teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra izao, zay atolony ho antsika. Voasoratra hoe: ary satria ny olona iray no nisehon'ny fahafatesana, dia ny olona iray koa no nisehon'ny fitsanganana amin'ny maty. Fa tahaka ny hafatesan'ny olona rehetra ao amin'ny Adama, no havelomany ny olona rehetra ao amin'ny Kristy. Dia toy izany koa ny fitsanganan'ny maty, afafy amin'ny fahalovana izy, fa hatsangana amin'ny tsy fahalovana. Afafy amin'ny fahafahamboninahitra izy, fa hatsangana amin'ny voninahitra. Afafy amin'ny fahalemena izy, fa hatsangana amin'ny hery. Afafy tena araka ny fomba naina izy, fa hatsangana ho tena araka ny fomba panahy. Raha misy ny tena araka ny fomba naina, dia misy ny tena araka ny fomba panahy. Ary toy ny nitondrantsika ny endriky ny tany, no hitondrantsika ny endrika ilay any an-danitra koa. Fa isaorana ny Andriamanitra, zay nanome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana zay mandeha araka ny lalàn'i Jehova. Sambatra izay mitandrina ny teny vavolomelony, ka mitady azy amin'ny foniny rehetra. Amen. Hira fanampiny fahaenina amby roapolo, ny andininy voalohany. Rehefa avy nandry ny sitrapon'Andriamanitra isika dia andeha hiaikeloka. Andeha hiaikeloka rehefa avy niaino zany sitrapon'Andriamanitra zany, fa nampandresy antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ary eo aminy ihany no any andresentsika. Ndeha hiombona anaraka izao vavaka izao isika rehetra. Ry Andriamanitra masina monina ny tapon'ny lanitro, tsy misy na inona miafina aminao. Mibanjona ny rehetra ny masonao, mahita anay tokoa izay rehetra manana fo torotoro sy mangorakoraka. Tompo, eto anatrehanao no angatahanay ny famondrampo
angatanay ny famelan-keloka fa mangay ahy noho ny ota nataona izahay dia ny tsy finoana ary ny tsy fanekena na fanarahana ny sitraponao. Ao ny nataonay tamin'ny mpiniavana, ao ny nataonay tsy nahy, ao ny nataonay tamin'ny pahatserovana, fa aoko ny vitanay zay tsy tsaroanay akory. Mitodika aminao zahay ry Andriamanitra raina io, ka mibebaka aminao noho ny ratsy no eritreretiny saina, noho ny tsy firena na fahatairana no ny atsony filazantsara. Tompo, mifona aminao zahay, satria fantatra efa Andriamanitra tsara ianao, ka tsy ny fahotan'ny olona na ny faharatsian'ny olona no misakana anao tsy hanatanteraka ny sitraponao, na naiky ny hahafanatitra an' Jesosy Kristy izay natolony ho amin'ny anaranay, ary nanaiky ny andreseny ny fahafatesana ka nampitsangana azy tamin'ny maty. Andriamanitra io, mba hatsory aminay ny tananao, ampiarina anay amin'ny tsy finoana, ampiarina anay amin'ny fahalemena, ampiarina anay amin'izay rehetra mampiahanahana, ka tsy hanananay ny toky sy ny fanantenana. Ataovy mahay miantehitra aminao ndray zahay, manaraka anao sy matoky an'i Jesosy Kristy ilay tompony finoanay, manomboka amin'ny tian'io ty, satria na nehono ny voninahitra ao, ka natafinao anay koa ny ho fandresena. Ataovy mino sy mandray izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao zahay, ry Andriamanitra fitiavanao. Amen. Hira fanampy ny 7telopolo, ny andiny ny voalohany sy ny faharoa. Hira fanampy ny 7telopolo, ny andiny ny voalohany sy ny faharoa.
ry havana ho antsika izay nanolo-tena teo anatrehan'i Jesosy Kristy tokoa, nanolo-tena teo anatrehan'Andriamanitra ray, noho ny fahatrarany ty andro lehibe zay manambara ny famondrampon'Andriamanitra tsy manam-paharoa ity, ka ahatongavantsika amin'izao fotoana izao dia hoe ny soratra masina hoe mahatoky sy marin'Andriamanitra ka mamela ny elontsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Anankiray amin'ny tsy fahamarinana sady ny lehibe indrindra dia ny tsy finoana sy ny tsy fahatokiana ny tenin'Andriamanitra. Ankehitriny ary dia iombona isika dia raiso izao teny famelan-keloka atolotr'Andriamanitra anao izao fa ho anao no hitenenany. Hoy Jesosy, izao ny teny izay nolazaiko taminareo fony teo aminareo aho, fa tsy maintsy ho tanteraka izay rehetra nanoratanay teo amin'ny lalàny misesy sy ny mpaminany ary ny salamo. Zany ny voasoratra fa Kristy hiaritra ka hitsangana amin'ny maty amin'ny andro fahatelo ary hotoriana amin'ny anarany ny fibebahana sy ny famelan-keloka amin'ny firenena rehetra. Hoy Jesosy, tahaka ny tiavan'ny ray ahy no ny tiavako anareo, tomoera amin'ny fitiavako ianareo. Amen. Voavela ny elokareo noho ny anaran'ny masina miderahany tompontsika. Sambatra ny olona zay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona zay tsy isain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Hira faha 2:7, ny 1:1 sy ny 4. 2:7, ny 1:1 sy ny 4. Ankehitriny ary ry fiangonana rehefa nandray zany teny famelan-keloka izany sika ary samy nioby fa tena nandresy ny fahafatesana ny tompo vitany ho antsika ny fandresena, dia andeha iombony isika ka aneo ny finoantsika miaraka amin'ny fiangonana kristianina rehetra manerana izao tontolo izao amin'ny fanononana ny fanekemponona nikeanina, ny fanekemponona laharana faharoa. Iombana isika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hoe isika mino an'Andriamanitra iray, ray tsy toa, mpanao ny lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita, ary an'i Jesosy Kristy tompo iray, zanakalahy tokan'Andriamanitra, nateraky ny ray ny talohan'izao rehetra zao, ny mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, maray amin'ny ray amin'ny zavatra rehetra. Izy no nahariana izao tontolo zao, noho ny amintsika olombelona sy ho famonjenantsika, dia nidina avy any an-danitra izy, ary nataon'ny fanahy masina nofo avy tamin'ny Maria Virjiny, dia tonga olona izy. Nombona teo amin'ny azo fijaliana ho fanavotana antsika tamin'ny nanapahany Ponty Pilato izy. Maty izy kianalevina, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, araka izay voasoratra izy. Niakatra ho any an-danitra izy ary nipetraka eo ankavanan'Andriamanitra ray,
avy any eviny indray amin'ny voninahitra hitsara ny velona sy ny maty ary ho mandrakizay ny fanjakany. Isika mino ny fanahy masina, tompo sady mpanome aina, zay avy amina ray sy ny zanaka, ka hitsaona sy ankalazaina miaraka amin'ny ray sy ny zanaka. Izy dia niteny tamin'ny vavan'ny mpaminany. Isika mino ny fiangonana iray, masina, miorina amin'ny fanambaran'ny apôstôly ary manerana izao tontolo izao. Isika manaiky ny batisa iray ho famelan-keloka sady manantena ny fitsanganan'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Izao ry havana dia tonga eo amin'ny fotoana ifampiarabana isika, satria andro firavoravona lehibe tokoa ny andro Paska toy izao, fifaliana tsy manam-paharoa sady fototra iorenan'ny finoana kristianina sy anton'ny famonjena. Ko dia miarabantsika rehetra nahatratra ity fotoana fankalazana ny Paska amin'ity taona 2024 ty. Iza moa ry havana ny eritreritra, heritaona lasa zay, fa isy eo amin'ny fotoana sy ny tantaran'ny fiangonana kristianina, indrindra amin'izao efa andro mazava zao. Iza ny eritreritra fa isy zany hoe tsy fahafahana mivavaka any am-piangonana nefa ny andro Paska. Samy miara-mizany sika nefa zao, fa tena nisy zany. Amin'ny toe-javatra tahaka izao indrindra ry havana, no ahatsiarovana le voalazan'ny obolana 7:21 hoe aza mirere ny amin'ny ampitso anao, fa nady ny avoky ny anio aza tsy fantatrao. Tena mihoatra noho izay takatry ny saina ny misy ankehitriny, kanefa tsy maintsy ekena. Ny any tombo ny ananantsika pino dia ny finoantsika, ny fanekentsika fa misy tompony ny fiainana. Dia ilay Andriamanitra nahary antsika, ilay Andriamanitra tsy toa, izay efa nanomeny Jesosy Kristy sy ny fiangonany mba hifanaraserantsika aminy. Tombontsoa lehibe zany ry havana, tombontsoa lehibe zany, fa mba ilay voan-tsainany zany hoe voasakantsika tsy mahazo mivoaka ny trano, tsy mahazo makany am-piangonana, kanefa de miombony sika saina, fanahy, ny eritreritra miaraka amin'ny kristianina rehetra manerana ny toerana misy zao confinement zao. Koa miraro soantsika rehetra, na ireo salama sy matanjaka, na ireo marisarisa sy mbola tsy metimety loatra, miraro soantsika, miraro fahasitranana ho resy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ane izao arety mandringana Covid-19 zao. Ary dia maniry ny fahasoavan'Andriamanitra sika mba hiverina amin'ny laoniny ny fiainantsika rehetra ary lamina toy ny tany aloha indray. Mezako izany firarentsy sy fiarabananao zany ry havana, dia ity afatry Solomona mpanjaka ity. Dia afatry Solomona mpanjaka ity zay manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo: ankino amin'ny Jehovah ny lalanao, dia ho lavorary zay ka sainao. Ny zavatra rehetra nataon'i Jehovah dia misy antony avokoa, eny na ratsy fanahy aza dia nataony ho amin'ny andro ahitan-doza. Oabolana 4 ny 13 sy ny 4. Dia mahiriza daholo ry havana, mahiriza daholo, fa tiantsika ny Tompo matombola tratra sy nahatratra izao fotoana izao isika, ka afaka mideran'Andriamanitra ary ahatsapantsika tokoa ny fahamarinan'ilay tenin'ny apôstôly hoe voageja manodidina nefa tsy tery, potraka nefa tsy maty, very-hevitra nefa tsy mamoy fo, enjehina nefa tsy nafoy, fa mitondra ny fahafatesan'i Jesosy Kristy mandrakariva ao amin'ny tenantsika isika, mba ho maty ao aminy koa ny fahotantsika, fa ho velona miaraka aminy isika zay miombona ao amin'ny maha olom-boavonjy zanak'Andriamanitra antsika rehetra. Ho azy any ny voninahitra ary ho amintsika rehetra ny fitahiany. Amen. Ankehitriny dia tonga eo amin'ny fotoana anolorana ny rakitra, anatazana ny rakitra isika, ho iarahantsika mideran'Andriamanitra amin'izany. La hira fandresena amin'ny Paska dia ny hira fanampy ny faraka amby efapolo. Hira fanampy ny faraka amby efapolo, ny 9 voalohany. O iza no amonjy ahy re, ary atolotritsika
amin'ny hira fanolorantsika narakitra izany. Ankehitrindry fiangonana malala dia tonga eo amin'ny fotoana ny 10 minitra ny sekolelady. 10 minitra ho an'ny sekoleladsika indro anatanteraka izany ny tompon'andraikitra izay efa voaomana. Bonjour les enfants. En ce jour de Pâques, je vous invite à regarder cette histoire. Les chefs religieux dirent au gouverneur Pilate que Jésus était dangereux et voulait devenir roi. « Est-ce vrai ?» demanda Pilate à Jésus. « Je suis roi, » lui répondit Jésus, « mais pas de ce monde. »« Jésus est innocent, » dit Pilate. « Il n'y a aucune raison de le condamner. Je vais donc le relâcher. » Mais la foule criait « À mort! Crucifie-le !» Alors Pilate ordonna à ses soldats de fouetter Jésus. Ils enfoncèrent sur sa tête une couronne d'épines, puis ils l'obligèrent à porter une croix en bois sur son dos jusqu'en haut d'une colline. Là, les soldats romains crucifièrent Jésus. Ils clouèrent ses mains et ses pieds sur la croix. Jésus se trouvait entre deux brigands. Vers midi, le ciel s'obscurcit. Les amis de Jésus pleuraient. Les chefs religieux, eux, se moquaient. « Tu as sauvé d'autres personnes, sauve-toi toi-même !» Jésus pria. « Paix, pardonne-leur. » Au moment de mourir, Jésus dit « Tout est accompli. » C'est ainsi qu'il acheva ce qu'il était venu faire par amour pour nous. Joseph, l'un des disciples, mit le corps de Jésus dans un tombeau neuf. On roula une grosse pierre devant l'entrée. Un long et triste vendredi prenait fin. Le dimanche matin, des femmes apportaient du parfum pour le corps de Jésus. Comme une grosse pierre fermait l'entrée du tombeau, elles se demandaient comment faire pour la déplacer. Mais quand elles arrivèrent, la pierre était déjà roulée et le corps de Jésus avait disparu. Des anges dirent aux femmes « Jésus est vivant, allez l'annoncer à ses disciples. » Les femmes annoncèrent la nouvelle aux disciples. Pierre et Jean coururent au tombeau pour vérifier. Il n'y avait plus que le linceul de Jésus.
Ne sachant que penser, ils rentrèrent chez eux. Le soir, les disciples étaient réunis pour parler de ce qui s'était passé. C'est alors que Jésus leur apparut. Ils eurent très peur, car ils pensaient que c'était un fantôme. « N'ayez pas peur, dit Jésus. Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Allez-y, touchez-moi. On ne peut pas toucher un fantôme. Et les fantômes ne mangent pas, mais moi, j'ai faim. » Jésus mangea du poisson, puis il leur parla. Les textes de la Bible sont clairs. Le Sauveur devait souffrir et mourir avant de ressusciter des morts. Puis Jésus confia à ses disciples la mission d'annoncer la bonne nouvelle dans le monde entier. Grâce au sacrifice de Jésus, Dieu peut pardonner les péchés de tous ceux qui se tournent vers lui. Cette histoire s'est passée il y a très très longtemps et nous n'avons jamais vu Jésus. Mais Dieu veut que l'on croie sans voir. Cela s'appelle la foi. Le thème de ce mois d'avril est le suivant. Les croyants sont les témoins de la résurrection du Christ. En quoi sommes-nous les témoins de cette résurrection dont nous venons d'entendre l'histoire? En ce moment où les peuples du monde entier connaissent la pandémie du Covid-19, il y a un mot que nous entendons souvent autour de nous, la peur. La peur est une émotion naturelle. La peur des ennemis pousse l'homme à se protéger, à se battre, à défendre sa propre vie et la vie de ses proches. La peur est un signal d'alarme pour nous prévenir d'un danger ou d'une douleur. Elle nous permet de prendre des précautions, de nous montrer prudents, de prévoir. Elle nous pousse alors à adopter les bons réflexes avec sagesse et avec bon sens. Par exemple, par peur d'être écrasé, je regarde à gauche, puis à droite, avant de traverser le passage piéton. En ce moment, à cause de ce virus, quelles sont les peurs? Premièrement, j'ai peur d'attraper cette maladie. J'ai peur pour moi, pour mes enfants, pour mes proches, pour le monde. Deuxièmement, chrétien ou non, on a peur de perdre son travail, on a peur de ne pas avoir assez à manger, on a peur d'être porteur du virus et de contaminer les autres. Et troisièmement, on a peur de faire du mal aux autres parce que c'est péché. En étant bon chrétien, je ne dois pas avoir peur parce que Dieu et Jésus me protègent. Mais je n'ai pas honte de dire que j'ai peur parce qu'il y a trop de gens qui meurent. Alors, il faut arrêter de dire que quelqu'un qui a peur est coupable, qu'un chrétien ne doit pas s'inquiéter sinon il n'est pas un bon chrétien. Parce que cette peur-là, elle est normale. Un bon chrétien, témoin de la résurrection du Christ, doit donc se comporter en utilisant cette peur, non pas pour faire des choses stupides, genre menacer les pompiers et le personnel soignant, mais en adoptant les gestes barrières, en respectant scrupuleusement le confinement imposé, non seulement par peur d'être contaminé et de contaminer les autres, mais aussi et surtout parce qu'en respectant les gouvernants, nous montrons que nous sommes des gens civilisés et nous nous comportons comme de vrais enfants de Dieu. Et croyez-moi, Dieu apprécie. En effet, si nous ne savons pas respecter les hommes que nous voyons, nous ne saurons pas respecter Dieu que nous ne voyons pas. À Dieu seul la gloire. Amen. Ataontsika ary zao ny hira fahatelo amby telopolo amby zato. Hira fahatelo amby telopolo amby zato, ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa dia iroso amin'ny famakiana mifandimby ny soratra masina araka ny perikopa isika ary anatanteraka vavaka mielony zany famakina ny teny zany vakintsika zany. Ary raha vao vita ny famakitsika ny soratra masina, raha vao vita ny famakitsika ny soratra masina, dia ny hira faharaiky amby efapolo amby zato, ny andininy voalohany sy ny fahatelo, efa resy zao na dia ny fasanaza no ataontsika mielohan'ny ny andrenesantsika ny afatr'Andriamanitra amin'ny alalan'ny toriteny.
tenin'andriamanitra izay hotoriana amintsika amin'ity anio ty dia ho raisina araka ny perikopa izay voalahatra ao amin'ny marka toko fahenina amby folo ny andininy fahasivy ka hatramin'ny andininy faharoapolo. Marka toko fahenina ambin'ny folo ny andininy fahasivy ka hatramin'ny andininy faharoapolo, izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy tompontsika hoe: rehefa tafatsangana tamin'ny maraina ny andro voalohany amin'ny herinandro Jesosy dia niseho voalohany tamin'ny Maria Magdalena ilay namoahano dia amin'ny 7 izy. Ary nandeha Maria ka nilaza tamin'ireo izay efa nomban'i Jesosy izay mbola nisaona sy nitomany. Ary izy ireo na dia nandre aza fa velona izy sady efa hita ny ravehivavy dia mbola tsy nety nino ihany. Taorizany Jesosy dia niseho tamin'ny endrika hafa tamin'ny roa lahy namany izay nankany an-tsaha. Izy ireo koa dia nandeha nilaza tamin'ireo namany hafa kanefa ireo koa asa tsy ninoany. Rehefa afaka izany dia niseho tamin'ny 12 lahy Jesosy raha nipetraka ny sakafo izy ireo ary nanome tsiny azy ireo izy noho ny tsy finoany sy ny hamafy ny fony, satria tsy nino ireo izay nahita azy efa tafatsangana izy. Ary eo izy taminy: mandehana any amin'izao tontolo izao ianareo ka mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra, izay mino sy atao batisa no vonjena, fa izay tsy mety mino no eloina. Ary zao famantaran'izao no anarak'izay mino: androaka dia amin'ny anarako izy, hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy, handray mianarany izy, na dia misotro zava-mahafaty azy izy dia tsy hampaninona azy zany. Amidra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrana reny. Ary Jesosy tompo rehefa avy niteny tamin'izy ireo dia nampiakarina ho any an-danitra ka nipetraka eo ankavanan'Andriamanitra. Fa izy ireo kosa dia lasaka nitory teny manerana ny tontolo. Ary ny tompo niara-niasa taminy ka nanamarina ny teny tamin'ny famantarana nampombaina azy. Amen. Tsarona eto amin'ny fotoana tahak'izao ry havana amin'ny fotoan-dehibe ity Pasika ity. Dia tsarona eto ny zavaniseho tao an-tanan-dehibe iray. Fa eny amin'ny fiaonan-dalana eny dia misy rony antsoina hoe crieur irony, no le mpivaroka gazety miantsoantso eny amin'ny arabe reny. Hoy ny antsoantsony anankiray sady nikopakopaka tamin'ilay gazety izy. Zao no antsoantso nataony: famonjena tsy ampoizina, teo amoron'ny fahavoazana. Famonjena tsy ampoizina, teo amoron'ny fahavoazana. Dia taitra ny olona, ary rehefa taitra ny olona dia niantso, dia nividy. Ary ireo tokoa no soratra ny vakiny, soratra vaventy eo amin'ny à la une ao amin'ilay gazety. Dia rehefa nivakiana ilay lahatsoratra, satria moa gazety kristianina, gazety kristianina tahaka an'ireny gazetin'ny fiangonana kristianina rehetra mivoaka ara-potoana ireny, dia ny momba ny Pasika sy ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty no nilazainy ao. Niainga tamin'ity marka toko faraka amby folo ity ka ny andininy fahaenina ambin'ny folo. Niainga tamin'eo no tena noraisiny sy fototra namoahany ilay lohateny manaitra, ary fototra ihany koa iorenana izao afatr'Andriamanitra izay omena antsika izao. Dia ny andininy fahaenina ambin'ny folo amin'ny marka toko fahaenina ambin'ny folo izay manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy: izay mino sy atao batisa no vonjena, fa izay tsy mety mino no ho eloina. Zava-dehibe telo tokoa mantsy no misongadina amin'ity Pasika ity, na ny momba ny Pasika. Ny voalohany, mitsangana ny maty. Mitsangana ny maty dia Jesosy Kristy zany. Nilaozany ny fahasalamaizina, tsy nahatratra azy ny fahalovana. Ary na dia ny miaramila napetraka hiambina ny fasana aza, tsy hita izay nilana azy tao. Zany no herin'Andriamanitra. Zany no herin'Andriamanitra izay ny fahefan'i Kristy. Tena marina ilay nolazainy hoe efa nomena azy marina ny fahefana rehetra. Na ny hita na ny tsy hita, hoy ny fanekam-pinoana nataontsika voaingana teo. Na ny hita na ny tsy hita, ary na ekeny ny olona na tsy ekeny, dia efa nomena azy ny fahefana. Zany ny Jesosy Kristy, Andriamanitra ivavahanao ry havana,
zany n Jesosy Kristy imatimatesanao ry kristianina malala. Zao anefa tsy milaza mihitsy zany fa tsy eo na tsy manafika itsony Satana sy ny miaramilany na Satana sy ny anjeliny miaraka fomba fiasany. Tsia, tena mbola eo izy ary tena ety an-tany hatramin'ilay nanjeran'Andriamanitra azy tsy hanana ny toerana anilanitra itsony. Fa de ety izy no miandro koa ny fiavin'ny farany zay tsy maintsy andehanany makany amin'ny fahaverezana sy ny elo isy azy. Ary ambara-piveriny Kristy fanondrony hitsara ny velona sy ny maty zany mahety azy zany. Ny hany enti miady sy hany maharesy azy dia ny filazantsara, ny tenin'Andriamanitra irery ihany. Zay no hany maharesy azy. Io izay mitondra ny olona ho amin'ny batisa ka mahatonga azy ho vahoaky ny fanjakan'ny lanitra, ho vahoaky ny fanjakan'Andriamanitra mipetraka ety an-tany, zany hoe tonga citoyen ny fanjakan'Andriamanitra ety an-tany, fa tsy tahaka ny Satana intsony izay efa nakodia avy any an-danitra, ihany hoe nifanolo ny toe-javatra. Fa isika noho ny tenin'Andriamanitra sy ny batisa zay inontsika sy raisika de manjary lasa mandray ny toerantsika amin'ny mahazanak'Andriamanitra tsika. Fa i Satana kosa noho ny avinavina sy ny fanoherany ny sitrapon'Andriamanitra de ninjera tety an-tany ka tsy manan-toerana any intsony izy. Anio ary de misy zava-dehibe anakiroa ampitainy ny filazantsara ny marika amintsika. Satria nilaza teo hoe anankitelo ny zavatra nambaran'ity Pasika ity. Ny voalohany de le Kristy nitsangana tamin'ny maty, ary ny faharoa dia izay ombary reto reto zava-dehibe anakiroa reto. Ny voalohany amindreo anakiroa manaraka ireo zao ngeza be, misy ny famonjena azo antoka. Tena misy ny famonjena azo antoka. Ny fiainana na olona n Jesosy Kristy dia milaza amitsika milaza am'izao tontolo zao, milaza amin'ny olona rehetra fa fantany ny ainany ny ainantsika, ny nanjoantsika. Fantany zany, ny ainany zany, na ny fisian'ireo aretina samihafa, ny fisian'ny fangiry firena samirery, ny fanenjena, ny fifofoana ho foaty, ny fanalambaraka ny efara tamin'ny fanamelohana ho foaty, ny aritra irery ny fangiry firean-tsaina, ny miadi-panahy tsy maintsy hiatrehina, ny asa-pamonjena, ny anoanana, ny avizanana, ny alahelo noho ny fahafatesan'ny namana akaiky tahaka ny Lazarosy, ny fandrabirabiana efa tsy lazaina intsony sy ny fampahoriana ara-batana mihitsy aza toy ny kapoka sy ny fandronjondronjonana ary ny fanamantsihina teo amin'ny azo fijaliana, ny fampahoriana. Hoy ny famitinan'ny Hebreo 2 ny 5:20 izay nataony Jesosy Kristy ho antsika sy ananantsika toky momba azy. Hoy ny Hebreo 2:5 amin'ny anaran'ny Tompo hoe: fa satria nalaim-panahy ny tenany tamin'ny fahoriana nentiny dia mahavonjy izay alaim-panahy koa izy. Fa satria nalaim-panahy ny tenany tamin'ny fahoriana nentiny dia mahavonjy izay alaim-panahy koa izy. Manafinaritra iry havana ny maka an'ity dika teny frantsay ao amin'ny Nouvelle Bible Second édition d'étude ity. Zao no nandikany an'io andininy 5:20 amin'ny Hébreu 2 io. Car du fait qu'il a souffert lui-même quand il a été mis à l'épreuve, il peut secourir ceux qui sont mis à l'épreuve. Car du fait qu'il a souffert lui-même quand il a été mis à l'épreuve, il peut secourir ceux qui sont mis à l'épreuve. Zany ny planin'Andriamanitra ray ry havana. Zany ny planin'Andriamanitra ray azo manavitra antsika zanany. Tiany loatra mantsika. Tiany loatra tsika zanany. Hoy izy rehefa milaza aneo ao amin'ny Jaona 2:5 ary de mbola raisiko ihany lay teny frantsay fiandohany azy. Zao ny teny hoe: Dieu a tant
aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Tiany loatra izao tontolo zao. Tiany loatra isika eo am'izao tontolo zao. Ny famonjena azo antoka ao i Jesosy Kristy de ny filazantsara. Ary io no antony bakiony, torio, aelezonareo ny filazantsara. Ary ny zavatra raketina zany filazantsara zany, de izao. Jesosy Kristy ilay nitsangana tamin'ny maty, no tena tompo sy mpamonjy, ary zay mino azy no hovonjena. Jesosy Kristy ilay nitsangana tamin'ny maty, no tena tompo sy mpamonjy, ary zay mino azy no hovonjena. Io no herin'Andriamanitra. Io le lazain'ny apôstôly Paoly hoe tsy menatra ny filazantsara io aho, fa herin'Andriamanitra io no famonjena zay rehetra mino. Zany no nataony Paoly ary voarakitra tsoro zao tokoa. Io no tsy maintsy torina ry havana, tsy ampina, tsy analana. Tsy ampina, tsy analana, fa izany no izy. Hoy izy mamerina mandeha, zay mino sy atao batisa no vonjena. Mino le filazantsara. To tsotra loatra angamba hoy ny sasany. Zany ve de teraka inona hoy ny hafa? Ho an'ny sokajin'olona tsy de mbola mankaiza loatra koa, hoy ireo maro izay mihevitra fa efa lasalasa amin'ny fiainana. Tsy ry havana, tsy ry havana. Hoy Jesosy izy tenany, hoy izy, azahoisany zay tsy mino fa minoa. Jaona 2:20, ny 7:20. Tena misy ny famonjena. Tena azo antoka io, ary ho an'ny fiainana manontolo. Tena azo antoka io, ary ho an'ny fiainana manontolo. Fa izao, tsy ampoiziny. Ho an'ny sarababen'olona, ho an'ny tsy mino, tsy ampoiziny. Ve zay fotsiny? Eny tompoko, fotsiny zay. Fa fotsiny tsy azonao raha tsy inoanao. Ary raha izany no izy. Ianao zany mba ahoana ianao io ry havana? Ianao io mba ahoana? Azahoisan'izay tsy mino fa minoa. Ny zava-dehibe faharoa ry havana, izay asain'i Jesosy lazaina antsika anio, de izao, aza mety ho elohina. Aza mety ho elohina. Tena fitiavana zany. Jesosy Kristy efa tafatsangana tamin'ny maty no miteny inio, ary amin'ny fomba entitra sy mazava. Hoy izy, izay tsy mety mino no elohina. Ary zay no nahatonga nandray le endriky ny afatra ery ambony hoe aza mety ho elohina. Satria io teniny io, izay tsy mety mino, izay tsy mety mino no elohina. Zany no atao hoe basy aty fitiavana, ka tsy ajoko fa arangaranga. Apoka ny basy, nefa alefa ny ambony any, mba tsy handratra na iza, fa fanairana ny havana amin'ny tena antony. Mitaterahan'i Jesosy eto ilay voalazan'ny boky, ny boky ny fahindrina de amin'ny oabolana, 2:20-20. Zao ny teny nataon'ny tompo. Zao ny teny voalaza amin'ny soratra masina io, ary noraisin'ny tompo amin'io hoe zay tsy mety mino no elohina io. Fa maizana mafy no hiatra am'izay mivily lalana. Eny, izay mankahala anatra de ho foaty. Ary ny ataony hoe foaty eto de dikany hoe périr. Tomber en ruine. Zany no ilazany an'le ho foaty eto, fa tsy le hoe maty araky ny fiheverana tsotra, fa périr. Na tomber en ruine, zany hoe fahorina sy fijaliana mitoy mandra-pahafoana. Mandra-pahafoana. Efa vita talohan'ny nahafatesan'ny Kristy ry havana ny plaidoirie rehetra. Zany hoe, natoinona, na iza zay mila famonjena, de efa vitany ny plaidoirie. Ary zay no mahatonga hoe raha mino azy isika, raha mino zay nataony isika, de ho vonjeny, satria efa vitany ny fanazavana. Efa didim-pitsarana ity mivoaka ity hoe izay tsy mety mino no elohina. Fa izay mino ny filazantsara dia atao batisa ary ho vonjena. Tena zava-dehibe io ry havana. Tena zava-dehibe io, fa tahaka ny tsanganany tamin'ny maty,
fa tsy nahazonny fahafatesana ny azonazy tao ampasana no tsy maintsy ahatateraka ny teniny, tsy maintsy ahatateraka ny teniny. Tsy mampiorooro sy mampitahotra velively nefa kory zany, tsy mampiorooro zany, fa vao mainka aza manome toky antsika fa marina sy miatra ilay tenin'i Jesosy Kristy hoe ny lanitra sy ny tany ho levona fa ny teniko tsy mba ho levona. Marika 17:17, Lioka 17:20, Matio 17:5, entiny ilazana fa tsy maintsy tanteraka ny fandaran'Andriamanitra, tsy maintsy tanteraka ny fikasan'Andriamanitra. Ary zany no asehony amintsika toriavana, zany no anomezany toky antsika. Ary rehefa mijery tokoa ianao de tanteraka ane ho vavolombeloko ianareo manomboka eto Jerosalema ka hatrany Jotia hatrany farany tany. Ary de fantatsika loatra ny fitaran'ny fiangonana kristianina ankehitriny, fantatsika loatra ny fitombon'ny isan'ny baiboly zay anankiray amin'ny boky zay amidy amin'ny masokarena, fa tsy mba amidy azahoana tombony azy kanefa de miely lavitra ary be mpamaky fahatanteran'ny tenin'Andriamanitra. Raha ny tenin' Jesosy Kristy hoe hotorina amin'izao tontolo zao ity filazantsara ty vao ho tonga ny farany, de ho tanteraka tokoa ny zany, ho tanteraka tokoa zany. Ny Paska, ity perikopa misy ny tenin' Jesosy Kristy ity de milaza tsotra amitsika fa tsy maintsy hisy ny olona voavonjy, tsy maintsy hisy ny olona voavonjy, ary tsy maintsy hisy ny olona voaheloka condamné, tsy maintsy hisy zany. Fa ny fanontaniana de zao, aiza ho aiza amin'ireo aho, aiza ho aiza amin'ireo ianao, aiza ho aiza amin'ireo isika. Jereo ange ireto ny sationany ny voaheloka. Mamety mampanontany tena ny olona manko hoe ka inona zany zao ny voaheloka, inona zany zao raha ohatra ka tsy mino, fa ireto ry havana ny sationany voaheloka efa omeny ny filazantsara antsika. Jodasy lay mpamitaka sy mpamadika, mpangalatra sady mpiampanga, mpamala ratsy ny fitiavana azy, mivarotra ny tsy manan-tsiny. Corruption nge zany e, mivarotra ny tsy manan-tsiny, zany nataon'ity Jodasy ty. Ary fatatsika ny fiafarany fa na dia nanenina aza de vao mainka koa namono olona satria namono ny tenany izy. Raha iny manaraka zany le mpanankarena ratsy fanahy tamin'ny andron'ny Lazarosy. Io dia nilazain'ny tompo mihitsy ny faratsi-panahiny ary nilazany fa efa miandry ny elo ho an'izay rehetra tsy te halala ny fahorian'ny mantra. Lioka 5:20 zany. Fahatelo, ireo olona mpanao tompoky fotsiny zay voalazany eo amin'ny Matio 7, ny 7:20, zay hitany hoe misy manao ny tompoky fotsiny fa tsy manao ny sitraponina raiko izay any an-danitra, ka ho valiko izy amin'ny fotoana iray. Ilana an'izany hoe tsy fantatro kory ianareo, na avitaiza miala amiko ianareo mpanao meloka. Tandremana zany ao Matio 7:17 zany. Ao reo olona zay mpampianatra finoana diso, mpanao fampianarana diso sy mpandositra didy. Inona lay mpampianatra finoana diso, manao fampianaram-pinoana diso, mampisaraka, manapotika ny filazantsara, manimba ny fiainan'ny fiangonana, miteraka fahatafitohirana ao amin'ny fiangonana. Tsy tiany Jesosy tompony reny e. Ary zay nolazainy hoe zay rehetra mandavo manimba ny reny madinika mino ahy reny a, de tsara ho azy raha natonana vato lehibe azy ka tsy hampiany anaty ranomasina. Zany hoe tsy tiany tompo zany ny fanaovana zavatra tsy mety manimba ny finoan'ny olon-tsotra. Fa voalaza tokoa ny mpandositra didy zay ilazany an'ilay ao amin'ny Matio 10:20, nona afa-tsy nomenareo hanina, nangetaheta afa-tsy nampisotroinareo, tao an-tranomaizina afa-tsy mba nivanginareo, de tsy nanan-kitafy afa-tsy nitafianareo. De ozy ny olona te hiala am'izany sy ny rary zany, taiza anao no hitanainanao an'izany. Dia milaza ndray izy etsenkilany, miala amiko ianareo izy mpanao meloka, makany amin'ny afo maharitra mandrakizay. Ny olona ohatran'izany sakiona zany ko zany de efa mazava ho azy ny lalak'izorany.
fa etsy andaniny reo olona nyteny hoe taizy ianao tompoko no hitanainanao an'izany ianareo izy de avy fa nona de nomenareo anina nangetaeta de nampisotroinareo tsy nanako kitafy a de notafianareo taotranomaizina de nivanginareo tsy hitanay ianao tompoko nanao an'izany tsarovo ny tompo a fa naovinanao vina ianareo no manarateraka an'izany fomba zany am'izay mety ilana azy de fa nanao an'izany tamiko ianareo tandreman'io ry havana tandreman'io ao ny mbola miverin'andriamandeha le corruption tahaka nazo ny Ananias Safira voalaza ny asan'ny apôstôly toko fahadimy ireto ihany ve nividin'ny taninareo eny tompoko na ny lahy na ny vavy tonga de miaraka am'izay ny famaizana voaheloka tonga de voaheloka avy hatrany satria nandainga tamin'ny fanahy masina raha ataondray milaza dia ireo no karazana sy endrika hita maso avy hatrany isehon'ny tsy finoana amezantsika amaritantsika andrefisantsika no hoe zave mba isan'ny mino sa tsy mino le ataoko ve so de endriky ny tsy finoana satria misy olona miezaka manao an'izany fa tsy noho ny finoana an' Jesosy Kristy fa nataony hoe ilana ho hitan'ny olona ho fantarin'ny olona de fa vitanao ane zany valim-pitianao fa tsy noho le hitadiavin'i Jesosy Kristy fa nitadiavin'i Jesosy Kristy dia ny anananao finoana ireo ny karazany endrika ariavana fa tsy malalaka fotsiny mampo le hoe tsy mino fa ahoana ny fisehony ady reo miseho reo ny sationany ry havana malalo tsy de lavitra atsika ane ireo fahavoazan'ireo tsy de lavitra atsika ireo fahavoazan'ireo ary zay ny mahatonga ilay voalaza tary am-piandohana taminy hoe eo amory ny fahavoazana eo amory ny fahavoazana satria ny tontolo ny fakapanahy ny ady mpiainana ny tsy fahasalamana ny aretina isan-karazany sy zay rehetra mety manaraka zany na am'lafiny pozitiva koa aza hoe ny fahalalana ny fahindrena ny voninahitra ny toekarena ny akingana zany io ane mety mandavanao ka tsy eritreritra tsony ny am' Jesosy Kristy sy ny finoana azy tsy lavitra antsika io fahavoazana io fa aza mety ho elohina tahaka an'ireo zay tsy mety mino aza mety ho elohina azo atao tsara ny miala am'izany ary zay ny zava-dehibe am'ty pasika ity ry havana zay ny zava-dehibe ao ankatoko zao toe-javatra misy antsika zao de ny tena ilazana hoe tena misy tena azo antoka ny famonjena ary tandremo aza mety ho elohina aza mety ho elohina raha foeziko zay voalaza ry havana de izao pasika ny andro sambatry sika izay mandre fa nahazo ny fanambarana lehibe déclaration officielle ataon'ny tompotsika ataon'ny mpanjakatsika avy nandresy ny fahafatesana nitsangana tamin'ny maty sambatry sika movatsy toy ny fiandrasan'ny firenena anankiray ny fanambarana ataon'ilay filoham-pirenena eo anatrehny fisiny zao Covid-19 zao itenyny filoham-pirenena momba an'io itenyny mpanjaka vavy momba an'io iteny ade miandry ny vahoaka ry avako malala tena tsy ambakan'izany ity fanambarana amin'ny fomba ofisialy ty eo masony zao tontolo zao eo masony tsika rehetra hoy izy misy azo antoka ny famonjena ho an'izay rehetra mino ny filazantsara de ny filazantsara zay anyrana ny fiangonana hotoriana azaona miroso amin'ny batisa misy ary tsy azo ialana koa nefa ny fanamelohana condamnation ho an'izay tsy mety mino io filazantsara io mifalia anao ry havana mifalia isika ry havana mifalia fa tena mbola tian'Andriamanitra isika matoa afa mandre izao fanambarana zao bon signe ao anao zao fandrenesanao ny filazantsara am'ty andro pasika ity zao fa mafy angera am'ty an'io ty ianao nefa zao ny manjoso ny fiainana mbola tsy mandreny tena ho ale sy ny zava-dehibe tena ilaina ihany mbola mafy zany mbola ampiasaiko le teny frantsay hoe mbola tena authentique manankery sy miatra mbola tena authentique ity circulaire alefa ho antsika ty hoe minoan Jesosy tompo
dia ho vonjena ianao sy ny ankohonanao. Amen. Ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra izay fa azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Rano masulatsaka fanarahina fali inowo nunirano latsaka taminyazo fitali rano masulatsaka fanarahina fali inowo nunirano mitsangana hanyang pasana mangki Dia arsika iombona iray fosy fanahy amin'ny alalan'ny vavaka fangatahana amin'ity andro pasika ity. Ivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masino, ianao lay Andriamanitra nahary zao tontolo zao. Ianao lay Andriamanitra mitondra sy mihany fiainana zao tontolo zao. Ianao lay Andriamanitra tompon'ny tantara sy mampanatanteraka ny tantara eto amin'izao tontolo zao. Misaotra sy mankasitraka anao zahay, fa mba mahazo mideranao indrindra koa amin'ity fotoana ity, na dia ao anatin'ny toe-javatra izay manahirana sy tena mahavesatra izao tontolo zao aza. Misaotra ry Tompo, fa afaka manketo amin'ny lohanao zahay, ka hangataka aminao, afaka hitondra ny fanarinay sy izay rehetra mahatery ny fonay eto aminao. Mivavaka aminao ary zahay ry Tompo, mangataka aminao zahay ho an'izay rehetra mandre ny filazantsara, mba ho voavonjy tokoa ane satria meno. Ary ho anareo mbola misalasala, dia ngany aniraka ny fanahy masina ianao hiasa amin'izy reny, ka handresy lahatra azy tsy ahatonga azy ho voaheloka, ka ho very mandrakizay, fa hitodika ho aminao, satria ianao Jesosy Kristy no efa nilaza fa izay manatona anao dia tsy ho lavonao mihitsy. Ko mivavaka sy mangataka aminao zahay, ho an'izay rehetra mbola miahiahy, ho an'izay rehetra mbola misalasala,
fa velona sy mahery ny teninao Andriamanitra ary azo antoka ny mahampamonjy anao Jesosy Kristy eo amin'ny fiainana isan'andro na ara-nofo na ara-tsaina na ara-panahy na eo amin'ny lafiny materiely zany na eo amin'izay tontolo samihafa zay tsy takatry ny saina io heverina akory fa Andriamanitra mahay manao mihoatra lavitra noho izay rehetra irinay nangatahanay ianao. Mivavaka aminao zay ho an'ireo havanay rehetra zay tsy salama tratry ny aretina na aretona inona maika moa fa ny coronavirus. Jesosy Kristy tompo ilay mpanasitrana indrindra ilay dokotera mahay manao mihoatra lavitra no tratry ny sain'olombelona. Meteza itsabony reny ianao, anendry ny loharanona retina ianao ka hotsarony tokoa fa velona sy matanjaka izy satria ianao Jesosy Kristy dia miasa ao amin'ny zavatra rehetra ary mampiasa ny zavatra rehetra mba ahatateraka ny sitraponao amin'izay tianao. Da io ny dokotera sy ny fitsaboana omeo aina sy tanjaka mba ahatateraka ny iraka mpanaovinao azy ka hatonga ny fanafody anan-kery sy ny fikarakarana rehetra aminareo marary sy mila vonjy. Ry Jesosy Kristy io, da io koa ny mpitondra sy ny tompon'andraikitra rehetra ny ministam-pirenena izay mampanaja ny fepetra azona manohitra ny aretina. Ampianaro ny olona iankatory tompo fa izany tio ny lesona tadiavinao tena mba iainanay amin'izao ankehitriny zao. Ampianaro zay ankato anana ny toetry ny zaza tsotra sady mora miaino. Ankehitriny tompo mivavaka aminao an'ireo manana problema, mivavaka aminao an'ireo manana fahasairanana manokana, mivavaka aminao noho ny amin'ireo tsy manana sy very asa noho ity fisian'ny coronavirus ity, na nireo havanay ireto eto Frantsa na ny any Madagasikara satria ireo no apetraka ao hoentina iambavaka. Mahatsiaro n'izy reny zahay fa manahoana loatra tompo, ny tebitebiny ny manambady amanjanaka nefa tsy manakamelomana an'ireny. Manahoana loatra ny tebitebin'ireo mitsabo marary nefa tsy ampiny eo ampelantanana hiatrehina ny fanafody sy ny fitsaboana. Matoky anao zahay Jesosy Kristy, matoky anao zahay fa ianao no efa nampanantena fa mahalala ny ianao ka hitsabony reny. Jereo manokana amin'indra fonao ireo manana antony samihafa zay tsy afaha manoatra, tsy mba afaka mivavaka akory ankehitriny, ao ny mety voagejany aretina, ao ny mety tratrany fahalainana na tsy firehina na ny fahazarana, eny noho ny tsy fampiny finoana azy. Mivavaka zahay tahio reny tompo, azavelanao ho simba ao anatin'ny tsy finoana izy. Ankehitriny iara-miondrika eto anatrehanao zay ao anatin'izao anginana izao Jesosy, jereo reto zanakao reto izay ivavaka mangina angataka aminao izay mba mahavesatra ny fony sy ny eritreriny amin'izao iaonanao amin'izao. Jesosy Kristy tompo, ianao no efa nanome teny anay hoe tomoera amin'ny fitiavako taky ny toerako amin'ny fitiavana ray. Ianao no efa nanome toky anay fa tsy mba ataonao mpanompo zahay fa efa nataonao sakaiza, ary zany no natonanay ianao satria miaino anay ianao. Da io tompo ny fiangonana rehetra dia ny fiangonana kristianina irana zao tontolo zao zay mahatsiaro mideranao noho ny amin'ity anio ity dia ny Paska zay nandresenao ny fahafatesana sy ny fahasombana. Ianao itahy ny fiangonana, ny tompon'andraikitra mpitondra ny fiangonana, ny vahoaka sy ny valala tsy mandady arona mino amin'ny fomba tsotra sy madeo. Mivavaka izay Jesosy Kristy ao anatin'izany no angatahanay ho an'ny fiangonana Efjekemo sy ireo tompon'andraikitra mitondra azy manomboka any amin'ny filoha sy ny birao ny mpiandraikitra foibe ary ny mpiandraikitra foibe, ny filoha sy ny birao, ny tony sy tale amin'ireo foibe ny sampana sy sampanasa ariasa, ary indrindra fa ny sinodam-paharitany miisa 8 miaraka amin'ireo vondron'olona miara-mivavaka, ary indrindra ny isa mpitandremana Jesosy tompo. Mivavaka zahay mba hijoron'ny mpanomponao amin'ny fahendrena sy ny fahatokina, fa ny filazantsara dia herin'Andriamanitra ho famonjena zay rehetra mino.
dia okare mba natsofona mandre sy sofona miaino ny vahoakanao. Misaotranao noho ny am'ty ora ity zay nietezanao ny aino ny vavakay. Iry Jesosy Kristy Tompo ka iombonanay miaraka aminao am'ilay efa nampianarinao anay hoe rainay zay any an-danitra ho amasinina ny eny anaranao, ho tonga ny eny fanjakanao, hatao any eny sitraponao, ety an-tany ho tahaky ny any an-danitra, omeo anay anio zay anina sahaza ao anay, ary mamelà ny eloka tahaky ny namelanay zay meloka taminay. Ary aza mitonanay ho amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Amarana izao fotoana izao sika riavana, ndeha ataontsika izao ny hira fanampiny fa 870. Ny andininy voalohany alohan'ny tsodrano, ny andininy faharoa ao aorinan'ny tsodrano. Hira fanampiny fa 870, ny andininy voalohany alohan'ny tsodrano, ary ny andininy faharoa ao aorinan'ny tsodrano. Dia ho tanteraka aminareo ane ny tsodrano zay atolotra amin'ny anaran'ny Tompo. Itahy anao ane ny Tompo ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao ane ny Tompo ka hamindra fo aminao, hanandratra ny tavany aminao ane ny Tompo ka hanome anao ny fiadanany. Amen.
dio an'Andriamanitra irerineny voninahitra amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Dia misoran'Andriamanitra isika rehetra riavana tavoana tamin'ny tompo ary nahazo fifaliana noho ity andro Paska natrehintsika ity. Ary dia miraro soantsika rehetra. Bon après-midi, bonne semaine daholo riavana.